ampitiavana indray tompoko lasy tompoko avy nitsidiana nitokantranonao amity ariva ity ety ampanomboana ny fampahalalam-bovatsika nefa dia alatsiny noho ny fahatapahan'ny herinaratra teny amin'ny faritra ambony-tsimbona dia izao moverina ny sary ka izao tsika vao afaka mandray ny fahitalavitra mateve ary ihany koa manaraka ny vaovao an-tsary. Nanao fanambarana tamin'ny mpampahalala vaovao androany ireo vavolombelona avy amin'ny fianakaviany Jean-Marc Komba sy ireo mpiasan'ny ACM Tsirabe efatra amin'ny rahalahy fa manana porofana marinana ny tsy fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny fampodiana tsokosoko ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana tandrazana izy ireo. Zay reto zany dia solitena amin'ny vavolombelona izay nahitany Jean-Marc Komba tamin'ilay andro ny ampangana azy zany hoe nahitana azy tany amin'ny aérodrome dia miaraka aminay koa zany misy ny fianakavian'ilay efatra amin'ny rahalahy mpiasan'ny ACM dia niatongavanay eto zany dia mba iseho hoe misy vavolombelona fa ireo vavolombelona ireo zany tsy natao ohatrany tsy misy hatramin'izao mihitsy moa zany dia izay mahatonga any miteny satria tsy mety aminay ilay hoe mangina fotsiny nefa ny misy olona any amponja izay mahafantatra an'ilay marina dia izay nahatongavanay tokoa zany ampiseho izay dia volona ijoro ho an'ny marina hatramin'ny farany. Zavatra tenenina ny zavatra voizina any anie dia hoe manana porofo ry zareo hitazonana andreo olo ireo dia izay tonga amin'ny teny hoe izay manana porofo tsy tokony hitazonana azy fa maninona le zay zany tsy normal mihitsy hoe maninona ny vavolombelona zay vavolombelona nahita an'le afaka manadio an'le olona zany maninona tsy nenona tsy hatramin'ny voalohany mihitsy zany zay tsy natao famitorana normal avy ny fahitanareo an'izany zay ny teneniko to hoe zezika raha misy mangalatra mbola anontaniana daholo ny vavolombelona rehetrarehetra dia eto nefany raha ny agoavan'le raharaha sy le fidradradradrana an'ireo fitadiavana ny fahamarinana dia nefa maivana be le famitorana nataondry zareo satria ireo témoin rehetrarehetra ireo taminay rehetrarehetra eo olona ray ny nenona natsona tany dia zay zany hitana hoe tsy normal dia miantony isehonay eto mba hahafantaran'ny olona misy vavolombelona anie le satria raha ny zavatra vakinay sy enina ny ivelany any tsiny ohatrany hoe tena tany izy dia izay mahatonga anazy nadoboka any amponja dia izay zany eto mijoro milaza hoe tsy tany izy